Numena uanzaraku nitsikitsikinaw. Numena utantanaku nitananaw. Ngunit puntanyaw ramina anaw. Funang uway daul nitutulunaw. Fitada na Numinaway kasadarana Wanaw siway Felina fall May magkakinaw Fiadanana Fiadanana Felina Neno waitu nitambi-tambina lumena yang kinakunisandina nasenda disarutau yananupanuanai natutu kantuau yanapangkafi Asabarana Wana siwa Felina fall Ewa kaikinamu Fiadanana Fiadanana Feni Dendayang sakaikinang Nifamitawa Unang huwag tayo Imami na bitaka Si etwang tamang Namina na Unang huwag tayo Nitutulong na Ipichapanapin Luluminawan Asabarana Wano siway Felina fall Agakinaw Fiadanana Fiadanana Fenu Fiadanapin Luluminawan Asabarana Wano siway Felina fall Ewa kaikinaw Fiadanana You know this woman is sweet and light. Katsiana feina kuya itichu. Idrafunau ti hai itanau. Numana mai vandanis you go away to you. Yanau lasu teu kavari. Nuana china kunishai ku. Yanau mai tamya inside kweti. No one
tena twakudini maranaku lazima jalitana kutuchiza arena sifarana bamananane samu faia nangu tukiku natunya tu rakamina Tiao Jeshu Ratu Kashitaka Miara Kanya Tuwa Manulu Te Naudi Yuvina Manuri Nanau Mifinua Natulivo Sina Vibitika Kavena Nau Yatefa Waku Isumita Nauba Mipitika Sabefa Piana Tuvanai Tuku lazima jalitana kutuchiza arena sifarana bamananane samu faia nangu tukiku natunya tu rakamina nilakisadi tukiku Nifauta Zai Katuma Pisara Kayani Devanu Zakwetwanila Basu Kufiyana Pakufao Kuwa Masiku Mejana Bauvunina Isawiraisitu Sofanulu Ratera Kulisa Ampiwa Ifikitani Natuku lazima jalitana kutuchiza arena sifarana bamananane samu faia nangu tukiku natunya tu rakamina nilakisadi tukiku
Sanako na sitrapo na tsy nirenio te Sanako na voa normal na ntitinio te Sanako na tsy tonga vola na ara-potoanio te Sanako na tsy ampilanja nandritro ntaonio te Sanako na misy fahasembana na salamasainio te Sanako na manaikitra nono na mampitarainio te Sanako na nisitrona ny rano tsy tianio te Sanako na vola ejetra ny biby mpandrinio te Sanako na salama vatana maralava na madiditra na manatabavy na olon-kendry na anary lamba na tsy mikararo na rofi-damba na hivalavo na ho modely na ho bogosy na ho manjakely na tompon-ditra na zanakanjely io te Sanako 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 te Sanako 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 na pedy diplôma na tsy ampy solaitro te Sanako na zaza milama na taitaitro te Sanako na mitromba homana na hotafity io te Sanako na fandiranova na mahita hita io te Sanako na matsoloa na malempaiky io te Sanako na paita iboby na zaza polaiky io te Sanako na sespety na malotoloty io te Sanako na olom-bany na ojo lamboty io te Sanako na betaka sika na betsa miteny na maherisetra na malemilemy na ho sarida na ho sarim-bavy na ho ty lehilahy na ho ty vehivavy na ho madio na mpanao afera na lasa dalo na lasa mopera na hivavy tena na lasa masery io te Sanako 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 te Sanako 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 Sotran'inga Albarako Tarso izay sady mpanao politika no artista no comédien no manana talenta maromaro iny tovolahy iny ary manana talenta ihany koa izy amin'ny fikabarina amin'ny resaka kabary zany a ary anisan'ny tovolahy andrandrain'ny olona maro amin'ny resaka politika anisany tena ao anatin'ny tena hoe ino izy teo tanora tena andrandrain'ny hoavin'ny politika malagasy ary maro ny mpanaraka azy amin'izany. Arabaintsika ny malagasy rehetrarehetra ny tokantrano any a amin'ny alalan'ny hirany
gangsta baby iny na i Alban Rakotaorsoa iny a. Rakotaorsoa izy teo sa iza ny anaran'ny ranamana teo fa tsy mety mako le manimba ny anaran'olona safady Rakotaorsoa moa rangaha teo sa iza ny anarany rangaha teo safady tompoko aleo jerena trano. Oui, Alban Rakotaorsoa na gangsta baba album taon'ilay hoe album afangady no jerena nangalantsika ny hira iny a. Le izy nitondrany gangsta baba azy dia hoe zanako io na hoe zanako na maditra na rovidamba na tompony ditra na hoanjely dia zanako io ozy izy avadiko eto amin'ny sehatry ny rehefa tsy mety inona ozy degazy ianao sa manome pozinanay azafady rehefa tsy mety aminao ny famelabelara nataony dia miala fahalalam-pomba tompoko efa nasorika izy fa aza matahotra nareo zanako io ozy izy ary marina ny azy ny zanako na ratsy ary io na tsara dia anahy io na taitaim-baombony io na malotoloto na ho lasatsy lamboto dia zanako io raisitsika amin'ny sehatra firenena izay hira ny gangsta bab zay. Amin'izao fotoan'izao ny ray aman-dreny rehetra ka matsapa fa hoe olon-dehibe afaka mananatra afaka manampy ny atao hoe ray aman-dreny manko dia tsy vita amin'ny hoe mananatra fotsiny fa na tsy ampy taona ary ianao tsy eny 70 taona ianao 30 taona ianao 5 taona ianao ampy ny fivelomanao ka afaka manampy ny hafa ianao dia afaka mijoro ny atao hoe ho ray aman-dreny ianao ary inona moa izy teo amin'izay fotoan'izay dia ny fanampianao ny hafa no dia no ahafahanao mijoro ho tahaka ny ray aman-dreny eo anatrehan'ny fiarahamonina zany hoe na 30 taona ary ianao na 25 taona ary ianao dia ny fanampianao ny hafa etsy atsimo ny fanampianao ny hafa etsy avaratra dia ahafahanao mahatsapa kopakopaka ety ambony terrain arabaina monsieur Christian ny fanampianao ny hafa ao atsimotrano ao avaratrano ao andrefana ao atsinanana na dia ohatra raha hoe 30 taona ianao 25 taona ianao 20 dia midika zava-dehibe zany amin'ny fiarahamonina amin'izao fotoan'izao zany hoe ny ray aman-dreny zany dia tsy natao ananatra fotsiny ao anatiny tena hoe fahamezana zany na hoe ankasarotana tsy natao ananatra fotsiny ny ray aman-dreny na hoe anao ibedy fotsiny fa anampy ihany koa ary mitondra ny fanampiana ny ray aman-dreny tena hoe feno dia ny ray aman-dreny mitondra ny fanampiana mitondra ny anatra ary mijoro ho modely ihany koa amin'ny zavatra tao izay zavatra izay dia ny fanjakana irery ihany no manana an'izay fahefana amin'ny maharay aman-dreny feno izay averiko le izy manana ny fanampiana sy ny eto manana ahafahana manampy ny zanany raha izay manana ny fananarana
ary manana ny fanasaziana raha ohatra misy mihoatra na tsy mety ny ataony ireto zanaka. Zany hoe ny ray aman-dreny zany sady fekibo, amin'ny fiteny azy hoe sady baton no karoty. Raha maditra loatra dia kapohana, raha endry kosa dia omena valosoa, omena bonbon, omena fitaovana, omena fitiavana, omena caresse, omena câlin. Tsy voatery ho vola zany ny fitiavana avy any amin'ny ray aman-dreny, fa mety câlin fotsiny. Viens, des petits câlins avec papa, des petits câlins avec maman. Afaka manao an'izany ao an-tokantranonao ianao, ray aman-dreny feno. Fa raha vao mivelatra eto amin'ny fiarahamonina dia ny fanjakana ihany no afaka mampiasa an'ilay baton sy le karoty. Raha vao mivoaka ny tokantrano zany ka ny fiarahamonina lehibe, tsy hoe iny ianao monsieur Fleury dia lasa ianao ery miaraka amin'ny baton dia velezinao ny zanak'olona. Any an-tanimora ianao amin'izay fotoana izay. Zanakao ara velesinao amin'ny taokofafa, any an-tanimora ihany koa ianao amin'izay fotoana izay, satria amin'izao fotoana izao efa tsy dia mety intsony no mikapo janaka. Fa amin'ny sehatry ny fiarahamonina ngeda be, ny fanjakana manana ny zandary, ny polisy, ny miaramila mikapoka ny baton ho an'ny olona manao ny tsy mety ao amin'ny fiarahamonina. Fa tsy izay no andanan'ilay ady-hevitra antsika. Fa ny tatasika hitondrako azy eto hoe ilay fanjakana zany manana an'izay fepetra rehetra zay hoe fitiavana amin'ny alalan'ny anatra, fanoroana, fanampiana, fanomezan-kevitra, manasazy, mametra sy ny karazany. Ary indrindrindrindra ao anatin'izao problema zao, raisinao anatiny atao ohatra hoe sehatra cellulaire na isolé, ny fanampiana ohatra hoe ataon'ny akamo, ny fanampiana ohatra hoe ataon'ny gropina karana, ny fanampiana ohatra hoe ataon'ny fikambanan'ny Betsimisaraka, ny fanampiana ohatra hoe ataon'ny diaspora Atakarana. Isolé zany. Zany hoe tsy hitovy mihitsy amin'ny sehatra lehibe ho ataon'ny fanjakana. Inona nefa zavatra miseho? Ireo rehetra ireo dia samy matsiaro zany hoe zanako le ampiana. Ny ampiana manko dia mipetraka ho zanaka, ary ny mpanampy dia mipetraka ho ray aman-dreny. Inona nefa ny zavatra mitranga? Ilay fitondram-panjakana dia lasa milahatra ary mampitovy ny tenany an'le gropina na groupuscule lazaiko teo. Izany hoe raha ohatra zany ny fanjakana manome anton'le epi na le hoe fitaovam-piarovana ho an'ny paramètre, ho an'ny dokotera, ho an'ny mpitsabo rehetra, dia tsy mila fetsiketsehana, tsy mila hoe iny zay fa nanome dia ampilaharina toy ny apondra, ampilaharina toy ny ondry, les moutons de Panurge, ampilaharina toy ny akoho vavy iditra any anaty fanatodizana. Ireto olona mba misy dignité ihany re olona. Fa Iandry Rajoelina ve raha oviana vao tena hipetraka amin'izany atao hoe plasina ray aman-dreny. Izay ny antony nanazavaiko teo hoe tsy 30 taona ianao na 20 taona ianao rehefa mijoro ray aman-dreny ianao amin'ny alalan'ny fanomezana fanampiana, dia zavatra tena lôzika mihitsy sady normal ary ao anatin'ny obligation ny Iandry Rajoelina
ny tsy angatahana akory ary tsy ilaina télé akory ny anaterana an'izany atao hoe epi fa livreur any amin'ny société ny livrer an'ireny dia mandalo ny ministère ny santé dia ny chef de service na chef de division no manatitra an'ireny. Zany hoe i Andry Rajoelina zany lasa miloka, lasa mifaninana amina groupe hoe manome don Ravalomanana zao ohatra dia iny koa zany tsy maintsy aseho manko ny Ravalomanana hoe io zay fa nanome visibilité politique zany, logique zany, manome ny akamy iny visibilité par rapport amin'ny olona donateur hoe io nanome tokoa zalahy fa io hitatsika tamin'ny télé fa nanome ny akama fa tsy hoe nihodikodina tany Valaparis na nentina teny amin'ny Champs-Élysées tany amin'ny Agendas na tany amin'ny restaurant Sinoa ny vola fa io tokoa fa nameka ny akama ary mahafinaritra miara-miasa amin'ireto akamireto. Izay ny ilana télé amin'ireny. Fa tsy fantatrareo ary tsy azonareo eritreretina mihitsy hoe inona ny mahatonga ny Andry Rajoelina manao an'io fihetsiketsehana io ary milahatra mitovy amin'ny Fleury sy Ravalomanana sy ny karazany dia satria nisy tanjony. Samy malalitsika ny olona marary ny coronavirus io fa na rano kely ankiray ara tsy voatelin'ireo olon'ireo amin'ny fihinan-kanina. Maika vafa yaourt. En plus ny sasany amin'ireo misy diabétique. Fa tsy maintsy hoe manao an'ireny Andry Rajoelina satria ny antony dia zao karazana efa faux-dranomaso ireny na poudre rosée ozy izy le akamankiray zay fa tsy izay le izy tompoko. Ianao zany mieritreritra hoe faux-dranomaso io na poudre rosée io. Tsy izay le izy. Ary eto tsika rehetrarehetra voafitaka Andry Rajoelina zay ray aman-dreny mamitaka ary ray aman-dreny mpamitaka. Lasa ny saitsika ary tsika manontany hoe fa aiza daholo ny dépensan'le vola e, nakaiza daholo le vola e. Samy zany daholo ny fanontaniana mipetraka amin'ny barango. Aiza daholo ny vola, la daholo ny vola. Dia iny izy mody manao fihetsiketsehana kely geste tampon eo, geste technique eo, fa en fait tsy hanao malagasy mihitsy ny tiany ho tanjona ho fantatry ny malagasy hoe iny izy fa manao. Zay tratrany marivorivo saina sy marivo fanalo dia tratrany amin'iny. Fa ny tena marina dia zao mampiseho amin'ny bailleur de fonds izy hoe io zay fa manome. Indray mandeha isaky ny telo volana izy manome. Dia ireny izy mihoatrany hoe manome dia mahita ny bailleur de fonds hoe manome le ry. Izay ny izy ry Fleury raha manome ka mivoaka télé na ny akamo dia noho ny exigence tsy maintsy respectenao hoe inona manome le olona dia mba aseho télé. Dia hoe io tokoa fa nomenany anay. Hafa kosa aloha hoe 50 € nomenao dia ny fampidirana amin'ny télé ara efa mandoa presque mampatonga amin'ny mpanao gazety sy ny karazana eo fa lany any amin'ny 1 million anao. Donc zany tsy miainga ny 50 € fa mitambatambatrany sy ny karazany zay vao misy fihetsiketsehana anankiray ngeda be. Zay no mahatonga ny hoe ry Ravalomanana raha manao elaela vao afaka manao fa tsy hoe isam-bolany ity. Nefa manomboka kikina koa zany le ry. Atao tsy mahavita isan-kerinandro na isam-bolana na indroa na intelo isam-bolana. Ohatrany tao mitovitovy rythme amin'ny akama ihany a. Fa ity le ray aman-dreny anankiray ity zay tokony anao isan'andro. Satria ny vola ao anaty kitapo-panjakana dia vola be. Ny vola azo avy any amin'ny FMI sy ny Banque mondiale, ny ONU, ny UNICEF, ny OMS, vola be, ny USAID, ny AFD, vola be. Dia yaourt telo efatra ny zaraina miaraka amin'izao mba ho hitany mety mitovy amin'ny Andry Fleury izay misy olona manome 200 €, 50 €, 1000 € sy ny karazany no milahatra amin'ny Andry Rajoelina misy manome hatramin'ny 800 millions d'euros. C'est vraiment le monde à l'envers tompoko. Io mahatonga ny hoe
ozy le raha namany zany hoe raha zany fanazavanao zany ne raha zoky zany tontondro tsy mivokona amin'izany efa tsy vokona tsony e. Fanontaniana de hoe mbola misy tontondro ve ny tanan'ny malagasy satria i Andry Rajoelina raha tonga teo amin'ny fitondrana niraisy ny tananao ary voatelina daholo ambaki ny bras-nao. Il a pris votre main, semble-t-il, mais en fait, il a pris tout l'ensemble de votre main et vos bras, et votre bras. Ce qui fait, tsy afaka mibotsina tsony ny tontondry fa efa lasa tanteraka ambaki ny tanan'ny malagasy. Io zany le problematsika hoe zanaka io, na maditro io na rovidambo io, na tompony ditro io na hoanjely, zanakao malagasy, zanakitsika amin'ny malagasy. Fa saingy zao tsy mba ohatran'ny gangsta baba na ohatran'ny Albert Rakotoarisoa ny ray aman-dreny mitondra antsika amin'izao fotoan'izao fa ray aman-dreny mpamitaka, ray aman-dreny tompony fitaka, ray aman-dreny mpandainga, ray aman-dreny tompony lainga. Azo antsona ho ray aman-dreny ve ny olona ohatran'izany? Manome epizy, manome fiarovana ho an'ireto olona roa andro telo andro dia vita madio ny tanàna. Zany hoe raha ohatra zany mieritreritra hoe iny zany nga Macron zany tonga indray ny epi dia lasa izy teto hôpitaly sy ny karazany. Zany no miteny anareo fa isaky nyzay hôpitaly andehanana aty ny epi tonga dia bon eo milamina satria vola laina any amin'ny FMI. La Frantsa koa ne maka any amin'ny FMI e. La Frantsa koa ne maka vola amin'ny trésor. Ti aveo anao variana fotsiny ka la Frantsa ne mandroso e. Mais non, arrêtez vos conneries. La Frantsa mandroso satria vola tokony andanany any amin'ny andanany dia mandeha any amin'ny andanany. Fa any amin'ny Madagasikara vola tokony andeha any amin'ny tokony izy lasa any amin'ny Cadillac, lasa any amin'ny Chevrolet, lasa any amin'ny trano be takany tranona reny mpanao narkotika drogue reny, lasa any amin'ny jet privé, lasa any amin'ity rendrarendrana jiramboto rehetrarehetra ity. No fitiavana vehivavy, fitiavana rendrarendra, fitiavana te anankarena no sasany. Dia ny zanakao, ny vadinao, ny rainao no maty ho azy. Ahoana hoy ilay zazavavy zay? Maty ny jiro. Tratrany délestage indray, maty dada. Iza zany mitoriana amin'izany? Azonao toriana mihitsy zany amin'ny lalàna tompoko ry malagasy havako. Azo toriana zany satria misy engagement ny fanjakana rehefa miditra ao anatin'ny hôpitaly ny fanjakana, ny rainao, ny anabavinao, ny zodanao, ny nenitoanao, ny zanakao. Afaka mitory anao. Satria ny prise en charge de l'instant izy miditra ao anatin'io hôpitaly mpanjakana io dia ny tsy maintsy mihonore roanjato isanjato amin'izay tokony engagement, amin'izay fanatanterahana ny fitsaboana ireo olona marary ireo ny fanjakana. Azonao toriana mihitsy zany ny fanjakana hoe maty ny dadanay tamin'izao ora constaté ny délestage io ora io nahafaty ny dadanay, mitory anao zay criminel zany. Ampitapitao ny resaketo, zarazarao ny resaketo hoe oreto aikatsika afaka mitory amin'izao fahafatesana amin'ny trango zao. Fa nahoana mihitsy ny aty andafo efa ka grave ianao vao makany amin'ny hôpitaly, zay vao manana chance. Eno tsara, efa ka grave ianao vao makany amin'ny hôpitaly, zay vao manana chance ny ho faty. Fa raha aty tsy manana chance ny ho faty mihitsy ianao, raha mbola voatsabo arita aloha ny aretinao. Any Madagasikara na hita aloha na hita tara samy maty any ny résultat satria vao tonga ny jiro tapaka dia vita ianao, vao tsisy ny fanafody dia vita ianao. Eritrereto ane zany hoe ao anatin'ny fitaka tanteraka, ao anatin'ny lainga Andry Rajoelina
Piazavako aminao. Inona sisa nataony? Miespionner ny zavatra ataony Nga Fleury. Dia Nga Fleury tsy vita amin'ny kritika tsinona, fa manome hevitra koa izy satria vahoaka ny iraisana. Zanako io fa tsy zanaka elarery koa. Zay le hoe fijoroana amin'ny maray aman-dreny. Ny tenako dia ny fitiavana amin'ny fanondroana sisa no azoko atao satria tsy manana harena entina hanavotana an'ireo malagasy ireo, fa ny hevitra manana, ny fitiavana manana. Tiana nataony Andry Rajoelina. Mihaino ny teny Fleury no ataony. Ah, c'est une bonne idée ce qu'il vient de dire là. Andao ampiasaina ny CEG. Dia lasa izy mandeha mitokana 3-4 jours après nanomboka tamin'ny lahaditsika ny teny an'iny. Lahady dia verenantsika latsinainy. Tonga ny lahady, latsinainy, talata, larobia. 4 andro après zany. Dia iny izy sokafan'le CEG. Zany hoe io par 4 iny any Andry Rajoelina. Décembre tsika efa niteny hoe ataovy vaccine, midira amin'ny Covax io. Décembre, janvier, février, mars, avril, fin mars, Andry Rajoelina vao manaiky hoe iny, zany hoe par 4, na 4 jours, na 4 mois. Manoro azy tsika eto. Tonga dia sambory ireny mivarobarotra ny fanafody, ny zaraina fotsiny ireny ary gadrao. Dia maly izy vao nanomboka ny sambotra sy nanagady. Zany hoe, ore olona e, ohatrany hoe tsy hoe mizesta na hoe miparady na hoe inona. Mialatsiny ahifonako tanteraka mihitsy. Fa ohatran'izany zany no mibaiko an'ilay filoham-pirenena eto e. Ary zay mihitsy no nakivy ato amin'ray andray fa hoy dada hoe iray aman-dreniko io zany. Ny olobe io zany. Mpananatra anahy miteny hoe tsy manana droit anao mijanona. Au contraire, raha ataony ny zavatra ataonao, ny baiko ny tolo-kevitra ataonao, voninahitra ho anao zany. Ary tena marina fa tena voninahitra ho an'ny akamo. Ny fanatanterahany Andry Rajoelina ny toro-hevitra omen'ny akamo. Ny akamo no niteny hoe ataovy ampiasao ny EPP na CEG. Dia ataovy raisonnement par mairie izy na par firaisana. Dia ho hitanao fa tsy tambatambatra be amin'ny toerana ray intsony ny marary fa afaka mizarazara be dia be. Dia ny dokotera zaraina par section na par secteur. Dia ampiasao miaramila ny polisy, ny zandary. Fa tsy misy style manao bogosy. Mahazo indemnité 75 000 francs par jour. Iaro an'Antananarivo na iaro ny sezany Andry Rajoelina. Zay ny zavatra natorintsika. Sambory ny mivarotra fanafody. Maizimaizina tonga dia gadrao. Satria famonoana olona zany. Ary ny misolokoloky, zay manko nadinona koa andramatoa Andry Rajoelina. Ny misolokoloky maka fanafody mody mitaraina marary dia avy eo mivarotra etsy ambadika eto mitovy ihany koa zany. Ajanony ty le mizesta oera efa hitan'ny olona fa tsy mahavita ianao Andry Rajoelina. Ajanony ity mandeha moeramoera gauche à droite ty fa ho tratran'ny corona ao koa ianao ary ho fatin'ny zestanao ianao. Tsy mbo dia eto loatra manko maniry an'izany hoe engane le olona io faty tsia, tsy manao an'izany zay. Olona mivavaka ny eto tompoko. Mirary ianao ho ela velona. Ajanony oeraoera io. Ianao nga famigidaka. Tsy mitovy ny filaharanao sy Ravalomanana. Misy filaharanao sy Fleury. Ry Fleury sy Rambakany Ravalomanana no mila an'ireny geste teknika ataonao ireny satria manana engagement izy par rapport amin'ny olona manome vola azy. Fa ianao mbola ao anaty propagande foana ianao. Ary tsy vitan'ny hoe ao anaty propagande ianao. Fa fika maimbo TAY le fika ataonao. Efa fika efa mantsina be efa hainy mibandy efa hoe io indray raprezy fa te hizesy tamin'le FMI fa hoe ity no nandevasana an'le vola. Nefa le vola amin'io tsy ampapahefan'ny tokony nalefa akory na amin'ny arivony akory.
iny dia ohatra 3-4 impanety 25 000 FMG na 50 000 maximum. Izay no mahatonga naniditra tamin'iny hoe mety kosa zany iranga Alban zany na madiditra ozy izy na rovidamba na tompony ditra na oanjely na tsambo silaitra na taitaitra na malotoloto na ojy lamboto zanaky ozy izy zanakitsika gasy reo marary reo zanakitsika gasy reo voadony reo zay mavita zany de manao fa raha hiandry an'ity filoham-pireneny ity de ny azy ny zavatra fantany de ny saosy miditra any am-paosiny. Oe na zazakely ary efa mahay tsenjery ny fikan'ile ry efa araky ny zazakely. Hoy le ndraindray manko mivory misy fivoriana momba ny fanapahana momba ny Madagasikara hoe ahoana natao momba an'izao ahoana natao momba an'izao de hoy le boy kely an'izao vous en avez pas marre de parler de Madagascar. De oui, pourquoi? Le plus important, c'est de le faire déguerpir de là, ce président de nul. Un garçon de 11 ans, il a dit ça. Non, mais il nous fout la honte, ce président-là. On a honte de lui. Sady mba zay tokoa raha marina hoe alora nga asorona any le bandy io. Ahoana nefa ny analana azy? Le vahoaka efa lasa ny Andry Rajoelina daholo ny tanany, tsisy totondro vokona akory any aminy. Tsy fantany akory. Tena jereo ne tena zany tena manaitra mihitsy atsika malagasy hoe azo atao tompoko ny mitory. Constaté aloha vavolombelona maromaro nareo miconstaté hoe tapaka ny jiro tamin'izao. Tsy nandeha intsony le concentrateur. Engagement amin'ny fanjakana no mampandeha ny jiro. Engagement amin'ny fanjakana no mividy groupe de dépannage mampandeha an'io concentrateur io. Engagement amin'ny fanjakana ny mitazona ny ain'ny olona ho velona. Raha indrindra ka ao amin'le hôpitaly misy an'le olona ny resaka resahana. Na sanatria raha mbola any an-tranonao koa ka hoe ao an-trano maty le concentrateur, constaté ny huissier hoe io fa maty, azonao toriana ny fanjakana. Tompoko. Fantaro ny lalàna zay miaro anao vahoaka. Tsy afaka miala mihitsy Andriamatoa Andry Rajoelina. Zao le izy. Fa maninona ny tonga de Andriamatoa Andry Rajoelina foana ny voapala. Satria Andry Rajoelina no izy foana an'olotra epiveranga. Tena makozy ane zany. Tena kozy, tena manala baraka ane zany. Tena hoe epi. Iny Andry Rajoelina tena. Winga izy ty président Rwanda. Ny filoham-pirenena be kosa izy de mahatsapa izy fa miesoe zany, manana eseka izy ary tena marina. Be kosa ty bandy kely ty. Ary le malagasy de voafikany mihitsy hoe efa mba manao kosana izy. Vao miteny ary ianao de hoe efa mba manao. Rendraikiaka anao. Obligation devoir an'le filoham-pirenena manao fa tsy hoe efa mba manao. Io zao ntsika ny taraiky. Voalohany indrindra tsy fantatritsika ny lalàna zay mijoue en faveur atsika. Tsy fantatrika ny hoe inona ny obligation sy ny devoir ny impératif tsy maintsy ataony io mpitondra fanjakana io par rapport amin'ny fiainako. Aty an-dafo aho ianao tsy manana chance ho faty zany. Tena miady mafy jusqu'à hatramin'ny farany ny structure rehetrarehetra napetraky ny fanjakana hierovana ny ainao.
Any Madagasikara tena manana sens ianao ho faky. Satria tsisy structure, tsisy zavatra structuré, tsisy zavatra organisé, fa nahiezaka toy ninona ary le dokotera, le mpitsabo, tsisy ninona azony atao arak'ile vavolombelona mijoro iny hoe tsisy ninona azon'le dokotera natao satria tsy izy no mendraikitra ny courant, tsy izy no mendraikitra ny délestage. Reo olona hidirantsika manko ny resaka jirama rehefa avy eo fa misy tanana tsy valarana eo e. Tanan'olona tena tsy mahalala, tena hoe tsy mifaditrovana. Tsy vanona amin'izay zavatra ataony mihitsy. Tena aleo tena mandeha amin'ny ozona mihitsy, tsy maninona fa mifona aminao Jesosy, mifona aminao Andriamanitra. Fa le izy hain'ny olona manaraka ao e, maty ny olona e, marary ny fon'ny olona e, marary ny sain'ny olona. Na inona teny aminao, latsaka ny ranomasiny malagasy ary any aminao io metefa. Any aminao Andry Rajoelina, any aminao Ravatomanga, any aminao Radistin, any aminao Raoul Dera. Any io metefa. Lalatina Rakotondrazafa Andry Ndray Tokarivo, raha tsy vahiny député. Any aminareo io metefa. Ministre de l'énergie, directeur général ny Jirama, ny PCA ny Jirama. Any aminareo io metefa. Averiko mba hamitinana ny zavatra sy ny resaka atao. Ny tena manahirana eto amin'ity fandaharana ity manko dia izao. I Andry Rajoelina indray no manaraka ny torohevitra eto amin'ity fandaharana ity fa ianao malagasy omena hevitra fa atoro fa io ianao victime ianao, mbola tsy taitra ihany ianao. Angazay matahotra ka zay zao ka tsy nareo ako mipetraka aty fa zao manko ore olona e. Fa hampafirin'ny olona miaina eto ambonin'ny tany moa ty malagasy ty ka atahotra fanjakana e. Rehefa matahotra anao dia hoazana eo foana ary tsy rarahiny mihitsy. Na ho délestage io na délesta taona na délestine. Droanao ary tena ao anatin'ny obligation ny fanjakana ny mamelona ny isin'ny fitaovana manara-penitra, plus que manara-penitra ao anatina trano izay ny vidiana ho atao hoe karazana hôpital. Karaha délestage, sepitra fa tsy mandeha ny concentrateur satria tapaka ny courant no nahafatin'ny dadanao na ny anabavinao na ny mamanao na ny tsaiko afaka mitory ianao rehefa mi-constate ka misy vavolombelona io dia azonao toriana ny fanjakana toko. Efa manjaton'izay olona maty zay. Eritreretana hoe mandefa olona ianao mankany amin'ny BMS. Olona 3 samihafa nanontaniana. Dia ilay anankiray matahotra. Eo amin'ny sady manoatra lohatra zay eo amin'ny nareo aloha sao dia mpanohitra e. Mba manontany fotsiny fa mite halala vaovao fa misy akamany an-dafy mba te halala vaovao. Eny e, aza miteny hoe za no miteny an'izy eo amin'ny 50-80. Le ray indray tonga dia mitesy. Sao rangahy raha kely indrindra ny maty ato 700 mahery. Avy any amin'ile faran'ile tena matahotra. Tena minimum ny ato ny enregistré 30 mahery. Lasa ianao makery amin'ireny le toerana mpanao vatapaty. Firy ny vatapaty vitanao zao androany 520. Firy ny etsy amin'ilany 20. Lafo daholo ve zany? Lafo.
taiza nisy olona hoe hividy vatapaty aloha mbola tsy maty akory ny avany dia andeha hividy vatapaty, maty le olona zay ianao vao mividy vatapaty na mikomandy vatapaty, zany hoe tetsy 5 tetsy 20 tetsy 10 tetsy 1 dia atao voninkoty minimum zany tena marina le teny be maso hoe any amin'ny 50 mahery any par jour ny maty. Fa zao tsy voaka teo amin'izany ny maty ao Antsirabe, ny maty any Akazobe ary ny any ambanivohitra ny tena mihina tady-kirarona. Hoy le raha naman'izay hoe Orbaina tia Matasoa, maty ny délégué pastoral, non délégué tsy haiko izay, fa maty pasteur, maty n'izao, maty n'izao. Ny amin'ny fiangonana fotsiny izy misy telo 4. Azonareo eritreretina amin'izany. Ny amin'ny Mazangaty lazaina any aminay. Tsy tafiditra statistika, fa statistika na statistika fotsiny raha dia angalarany Andry Rajoelina hoe aza atao. Tsy Andry Rajoelina manao an'io, fa miaraka amin'ny Lalatiana Rakotondrazafa izy manao an'io. Mba azonao an-tsaina ve zany? Zay ny zavatra teneniko anareo eto e. Fataro ny lalàna miaro anao, afaka mitory na tsy fisiny ny fanafody ao anatin'le hôpitaly ary. Lany ny manésium zao e. Misy jet privé miala ao Madagasikara mitondra volamena. Fa Fady Andrialamy mandefa jet privé mankaty Frantsa mitondra fanafody. Mbola misy cargo ny miala aty Frantsa e. Mitondra an'ity zavatra rehetra ity. Izaho manokana afaka mandefa epi any aho, afaka mandefa masaka any aho amin'ny vidiny tena mirary, afaka mandefa autotestany aho amin'ny vidiny tena mirary, afaka mandefa concentrateur d'air miaraka amin'ny batterie de dépannage en cas de rupture d'électricité amin'ny vidiny tena mirary. Izy angaha naraka an'izany. Tsy hanaraka an'izany izy satria ny antony dia zao bizina ihany ny azy, bizina. Zay zavatra miseho amin'ny firenena zao mbola gravy noho ny tamin'ny lundi noir sy ny 7 février. Satria tena misy négligence surtout amin'ny resaka approvisionnement matériel, équipement et médicaments. Ny organisation ny fizarana an'ireo, ny fitsinjarana an'ireo tsy fluide sady tsy organisé. Tsy anjaran'ny teknisianina rery ny mametraka an'izany raha tsisy moyen. Dikan'izany atoroko indray ianao Andriamatoa Andry Rajoelina satria efa apetraka ao ho mpanolontsaina anao amin'ny zavatra ataonao dia izao. Atao fluide tsara ny fizarana ny fanafody isa-paritra. Eny amin'ny toerana fizarana an'ireny fanafody ireny no tokony hijoroanao, tokony hipetrahany tongotra ao, ahafahanao manara-maso fa mahazo fanafody koa ve Akazobe, mahazo fanafody ve Ambondromamy, mahazo fanafody ve Vohiamary, mahazo fanafody ve Marivoy, Nosy be an'ala. Izany tokony arahanao maso. Fa tsy lasa ianao midedadeda kery soa mandrakizay ery. Tiako fanarahanao ny teniko. Kanefa za tsy niteny hoe ndany ianao manao an'izy eny any amin'ny central na any amin'ny Salama. Manara-maso ny pharmacie mandefa olona dia mitsatoka hoe ohatr'inona ny vidiny Doliprane zao, raha vao miatra ny vidiny tokony izy sy normal tonga dia gadrao le pharmacien. Mazava sambory le pharmacien, ny pharmacien amin'iny karama, amin'iny akoron-drano iny, midangana farak'izay izy mividy ny fanafody ao. Alefaso ny indrisy teo itony inspecteur. Zany ny tokony ataon'ny chambre de commerce, ny contrôle ny vidin'ny fanafody.
Satria en amont nareo tsy mahavita mizara gratuitement en aval la izy amin'ny distribution amidin-dralahy avy dimy eny. Aizany tsy ho faty le malagasy. On est dans un régime d'un plan Marshall, si l'on peut dire. Niza azonao réquisitionner na hoe c'est comme si on est en temps de guerre. Andriamatoa Andry raha tsy fantatrao zany. Azonao atao mihitsy miimposé hoe manomboka androany ny doliprane dia tsy mahazo mihoatra ny 18 000 FMG. Na iza faly, na iza tsy faly. Azonao atao zany. Azonao atao mihitsy ny atao hoe ino ty le azotromicine moa sa ino. Izao ny vidiny dia izao. Oui. C'est ny zavatra fandehany. On est en temps de guerre. Dikan'izany afaka misy mihitsy ny atao ary azo atao ny mesure exceptionnelle. Par contre, ny différentiel amin'ilay izy kosa avy eo alohan'ny fanjakana tsy maintsy subventionné io. Alefaso ny cargo raha tsy manana contact amina centrale d'achat nareo aty atsovy ty omeko adresse nareo hoe ity atsono tsy akakory ana ray milanja azy. Any amin'ireny ny tokony hipetrahany tongotry radio manafatra groupe maika. Kita manala groupe anankiray eo amin'ny Jirama. Maka technicien na amin'ny fraise mametraka an'le bascule hoe tapaka ny jiro tonga dia déclenche le moteur an'le groupe de dépannage. Azonao réquisitionner ny fraise. Azonao réquisitionner ny Symbion, ny Agrico, ny ino izy teo. Rehetra le mpanao ao amin'ny ino izy teo amin'ny Jirama reo. Altafy moa sa ino izy teo tsy tadidiko. Mesure exceptionnelle zany. Tsy ianao no hoe hanavitra anao no hamezako hevitra an'izany fa ny ain'ny malagasy tokoko no mamaya. Alao azavo zany. Ok. Imposé ny prix. Ny fanafody eny amin'ny pharmacie zay tsy manaraka an'io azo samborina ary azo gadraina. En situation de guerre amin'ny firenena. Dikan'izany mesure d'exception na mesure exceptionnelle tsy maintsy raisinao raha tia hanavitra ny firenena io anao. Idinao ny circulation automobile, ny taxi brus sy ny karazany nefa idinao ny université. Dia ahoana no idin'ilay mpianatra ireo any aminy? Ny bourse nefa tsy zarainao. Idio koa ny frontière, tena idio hermétiquement ny passager na avy any Frantsa izy na avy any Madagasikara izy na izy. Za miteny anao Andry Rajoelina fa raha tonga any Madagasikara le variante brésilienne ripakadoly ambakiny anao. Ary maro ny faly amin'izay. Fa misy mitantara aty hoe nanofy ratsy hoe lasa hono ianao. Fa tsisy irary an'izany aloha. Alery le olona, za nanofy rangaty malina. Vita hono le ria, vita ny coronavirus. Aza mba maniry an'izany kosa aho fa tsy mety zany. Tsy mety zany. Za mba manao an'izany fa tsy mety zany, tsy sitraka Andriamanitra zany. Ka dia izao dia mbola velona ianao, sy tovolahy miridraritra tsara io, arao maso momba ny fanafody. Ok. Afaka mampiakatra ny vidin'ny solika ianao satria efa tsy dia misy olona misirikilina intsony izao, dia mba hahafahanao micompenser azy, dia vola miakatra any amin'ny solika, asiana mesure exceptionnelle hoe une partie an'ity ato au lieu de makany amin'ny fer, satria tsy fantatra tsomiko io. Zay ataon'ny ady zao dia tsy makany amin'ny fer fa makany amin'ny fesse.
Inona ny dikany fesa? Fond pour les équipements sanitaires. Azonao? Itanao fa eo dia rapita mamorona an'ilay izy. Ka sao dia tsy tokony ianao intsony no filora angaty fa ohatran'ny taraiky be ianao zany e. Tena cause zany e. Taraiky be ianao ary miana any. Ny tena marina tsy vonona nitondra mihitsy ianao ary tsy hainao ilay izy. Tsy hainao ilay izy ary izay no tena manahirana. Ary na ny ekipa miaraka aminao ary tsy mahavoa. Tena miala tsiny aho, tena tsy mahavoa, nul, bande de nul. Je suis désolé. Non, Fara-Johnson tsy miala aminao. Misaotra ny izy teo i Fara-Johnson amin'izay hery izay a. Andraso aloha vetivety ohatrany.
hiditra amin'ny resaka jiramatsika satria io zao ny fototra mahafaty ny malagasy ary mamono ny malagasy. Zao nanontany ahy teo nareo hoe ozy nareo hoe fa voaozona ve tsika malagasy amin'le hoe fa maninona ny tsy afantaran'ny malagasy an'izany hoe tokony hitory izy. Zao le izy matoa ianao miditra ao anatin'izany atao hoe sehatry ny ino izy teo société civile, fiarahamonim-pirenena amin'ny fiantsoana azy sa inona izy iny lazao aminahy kely tokoa ialako tsiny. Fiarahamonim-pirenena, société civile. Matoa ianao miditra ao anatin'izany atao hoe politika, matoa ianao miditra ao anatin'izany atao hoe sensibilisateur, zay manko ny rôle akeo sensibilisateur amin'ny maha mpanao gazety aho. Sensibiliser aho na mialerter aho na manao karazana warning zany fampitandremana hoe izao tandremo izao sy ny karazana. Ohatran'izay ny rôle aketo fa ho anareo sasany manko ho an'izay tsy de malala satria te hanao raccourci aingana be de hoe mpanao politika Fleury Rakotomalala. Efa nilaza fa tsy intéressé amina toerana politika zany aho, tiany misy anahy. Fa nilaza an'izany aho. Zao nanontany nareo hoe fa maninona rangahy ty ny voaozona ve ny malagasy tsy halala an'izany zavatra teneninao zany. De zao ny antony satria arak'le teneniko teo hoe tsy manatanteraka ny asany zay endreketany ny tsirairay. Io malagasy io zany de tsy afaka ny hijoro mihitsy hoe manao an'izany atao hoe engagement citoyen. Amin'ny toerana mandroso, amin'ny toerana manana an'izany atao hoe révolutionnaire, amin'ny toerana atao hoe manana na misy ara, ohatra hoe takany Chili, Colombie, Venezuela, Mexique, Guatemala, inona koa re Ghana, Ouganda. Ny olona mijoro amin'izany atao hoe engagement citoyen na responsabilité citoyenne ka migadra amin'ny zavatra ohatr'izany de reharehan'le firenena ary migadra amboninahitra. Ny tsika malagasy ohatra fotsiny zao misy havana zay zany amina société civile de hoy izy amin'io mampidi-bola be amin'le société civile. Aza mieritreritra nareo hoe tsy mandray voly reny resaka fiarahamonim-pirenena reny, mandray voly reny satria mahazo financement. So de mieritreritra nareo reny mpanao politika reny, mandray voly reny satria mikajy plasy. Mikajy toerana, vao nomena ministra zalahy rehefa avy eo de efa manodina ny ataony ao de ray Masivaly de tafaverina ny vola lany tany amin'ny fiketriketrehana azahoana toerana. Dikan'izany sika malagasy tokony tsy hanana sentiment mihitsy amin'ireny olona ireny. Ary zay no mahatonga an'le éducation tsy mipasy ary tsy tafita any amin'le vahoaka. Inona ny zavatra mitranga? Fa laisany vely ty de manino ilaisany hoe betsaka an'ely ty ny asa tokony ataonareo amin'izao zavatra mitranga ao Madagasikara zao. Isany tadiavin'ny tony gadra eo, zay zany le valim-pamitaniana aminahy zany io.
Iza ny tadiavin'ny tonikadro eo. Za kosa aloha miala tsiny ary vahoaka malagasy. Fefa nanomboka tany amin'ny 2002 no nitolona. Aviriko. Efa nanomboka tany amin'ny 2002 no nitolona. Fa miala tsiny aho. Tsy vitako intsony ilay hoe isaky ny hoavy no harivo rady hoe ndana mitsoaka dia miditra ao anatin'ilay avion dia mihaino kely 2 volana, 3 volana, 6 volana, 7 volana aty an-dafy. Kalikaly mandray ny situation vao miverina amin'ny Madagasikara. Tsy vitako intsony. Nanomboka 2002 jusqu'à 2017 atopoko no nanao an'izany. Izany hoe 15 taona maninitra. Ny tena trop indrindra dia izay nanaovan'i Andry Rajoelina zay hoe andana ianao razokiny be mitsoaka hoy ilay rahalahy. Fa tena tsy ho vitako ny hisambotra anao. Fa tsy maintsy misambotra anao aho rahampitso amin'ny 5 sasany maraina raha tratrako ao an-tranonao ao ianao. Zoky be ianao fa tsy afaka azoky aho. Zay ny baiko. Samborina ianao. Amin'ny 9 alina ianao no maheno an'io ary tsy maintsy mahita avion isitrihana ianao. Ianao sy ny vadinao. Soran'Andriamanitra fa mbola nisy Air France tamin'io. Lasa tia Frantsa ianao ny avion mi-atterrir. Ny mpanampy miantso satria efa fantany numéro nametrahana vola izy. Latra dranomaso ny mpanampy. Tomany. Tonga tato ny polisy mitady anareo mivady. Tsy vitako intsony izany. Nareo manko miteny hoe tsy le hoe matahotra amin'ny mahatonga anahako hoe tsy vitako intsony. Dia hitsaoko isaky ny mianina. Fa le fait hoe vao raikitra no hariva raha dia lasa indray dia raikitra tsy vitako intsony. Fa stratégie aty no nanapahakevitra hoe any any contre an'ilay bandy io dia zay kotiny eo kotiny fa rehefa any aloha dia au moins tsisy an'ilay hoe ndana indray mitsoaka aloha. Tokony ho fantatrareo izany. Inona no mahatonga antsika hiteny an'izany? Raha resaka engagement citoyen, responsabilité citoyenne, misensibiliser an'ilay malagasy mitovy aminao ianao. Tsy tokony hampigady izany tokony. Raha miteny ianao manazava hoe afaka mitory ianao ao anatin'ny fahavoarana mahavoanao satria misy responsabilité engagée any mpitondra fanjakana na ny fanjakana nafatiny ny avinao. Azonao atao izany. Azon'ny société civile atao no misensibiliser amin'izany. Azony atao ny parti politique, ny mpitondra politique ny misensibiliser ny vahoaka amin'izany. Fa tsy hoe voaozina ilay malagasy fa ny tena marina variana miady seza ny mpanao politika. Ny sezan'ny Andry Rajoelina mamaika azy ny aka azy. Dia mamorona amin'ity atsangatra manorana rehetra ity izy. Ary izy mamorona ny atsangatra manorana io. Tsy mba manoro akory hoe ity ny tolo-kevitra. Maromaro ireo candidat misy 700 izy tamin'izany. Dia mba mierika ianao mitady ianao hoe mba aiza daholo ireo candidat rehetra ireo. Mba inona ny toro-hevitra omeny any be vahoaka e? Inona ny fanampiana? Tonga nefa ny fifidianana iny daholo rahalahy tamy avany. Normal be ianao raha 2% vato azonao. Normal be ianao raha 0,5 vato azonao. Satria eo ilay vahoaka manana fiza indray ty akoho hafa ty e. Ty misy akoho lafa taka, ty misy akoho lava sanga, ty misy akoho tsy fantatra intsony hoe akoho avy any Thaïlande ve ty sa Taïwan na sa Tamatavy. Normal. So fa mandeha nini fa manomboka azo n'ilay vahoaka an-tsaina izy mbola tsisy mipoitra ry rahalahy.
Fanazavana etika eto momba ny JIRAMA dia zao. Rôle ana société civile, rôle ana mpanao politika. Voatery tsy maintsy makanikahany Andriamatoa Ery Rajaonarimampianina satria izy no farany nitondra teo tompoko. Izy no farany nitondra teo zay farany ihany mamay hoy ny fitenenana. Fa ity katy tsy mamay. Satria ny antony dia zao. Aza adinonareo fa consultant pétrolier. Anisan'ny activité avy tany Madagasikara zany. Fantatro tsara zany ny sekteran'ny JIRAMA zany. Azonareo zay. Aza adino fa tamin'izany andro any teny hoe rehefa fantako hoe Andriamatoa Andry Rajoelina no hitondra laplasin'ny Ravalomanana dia nijoro aho niaro ny fitondrany Ravalomanana. Fa rehefa hitako fa mivaralila ihany koa le ry tao anatin'ilay zavatra natao, toy izao hoe aleoko ialahy vitany tsisy hivaky loha milasa satria ialahy ratsy taitra. Lozany manambonimbony tena indray, efa tokony misitrika hiaritra trefla izy indray manao sans contre nefa tsisy asy any aminy. Trefla izy nefa manana 4 trefla izy, valeo 9 roi dame ny azy, fa tsy manana asy 10 izy. Izy indray miantso sans nefa trefla contre ny tokony ataony. Ho an'ny olona mahay be loatra fantatra izany. Dia izao. Isanareo hoe hitondray zany hery ity. Io ny zavatra nataon'nga hery ary teneniko foana hoe ny probleman'nga Rajaonarimampianina dia ny communication. Ary io resaka communication io mbola misy foana io hatramin'izao manana ny problemana communication io ny SVM tompoko. Tsy mipasy ny communication ny SVM na inona lazainy. Zao. Anareo zay heritreritra hoe mandoka an-Radrao tsy raharaha fa ny zava-misy ny lazaiko. Raha ny tena marina dia nanomboka tany amin'ny 2010 ny fitsaboana fanafody amin'ny alalan'ny drafitra matipaika napetraka hanavotana amin'ny JIRAMA. Io drafitra matipaika io zany dia mba hidinan'ilay subvention petit à petit ka hatongavana any amin'ilay atao hoe seuil de rentabilité, zany hoe tsy manana trosa intsony ny JIRAMA. Tokony ho fantatrareo. Ary averiko amintsika malagasy fa izao ny zavatra nitranga. Avereny tsara ao anaty mémoire fa tsisy resaka hoe partialité ty, fa soyez grand devant les faits, même négatifs pour vous, les fanatiques. Rehefa nifangaro ny vola sy ny compte ny Tico Boz, ny Tico Ravalomanana sy ny volam-panjakana dia suspendiavan'ny FMI ny financement ho an'i Madagasikara. Mazava ho azy fa rehefa suspendu ny FMI dia manaraka ho azy ny Banque mondiale, dia manaraka ho azy ireto bailleurs institutionnels na etatika ihany koa par les grandes nations zany. Mazava tsara zay. Suspendu zany io tamin'ny andron'ny Ravalomanana lavay ny heritaona mialohan'ny nitotonan'ny Ravalomanana ary nidoboka ny anjera very ambony tery. Tsy azonareo laviny zany fa nisy zany. Rehefa tonga indray nefa i Andry Rajoelina coup d'état dia vao mainka nihidy ny varavarana, nihidy à double clé ny varavarana, fa tsy hoe no ny fatongavany Andry Rajoelina teo fotsiny nampidi ny compte ny FMI na ny fanomezana ho an'i Madagasikara avy amin'ny Banque mondiale. Tsy reto firenena mpanampy an'i Madagasikara. Fa noho ny coup d'état ihany koa dia vao mainka nihidy à double tour ny kesy. Teo ny natongavan'iny hoe sady Ravalomanana fangaro ny compte ny
Banque mondiale samy tranga koa zany amin'izao fotoan'izao a. Sao dia heverinareo raha valorero no nanao an'izany a. Tranga koa zany amin'ny andro radiol amin'izao fotoan'izao. Tapitapika ry andro radiol mahavidy jet privé ana 27 millions de dollars. Misilitika mijery tamin'iny izy amin'izy Menakavy isaky ny mandehandeha. Dia zao. Tany zany efa nisy le aretina. Petraka niny lany Ngara-John Armaperne. 2013 angambany izy iny, raha tsy diso aho. Fa zao lazaiko anareo. Telo taona maninitra no namerenana ny organisation sy ny procédure rehetrarehetra 2013 à 2016. Imaginez-vous hoe efa any amin'ny farany décembre 2016 hoe tena mba maty kosa zay fa tsy vita intsony io. Zay neny tsy nahavitan-drajao na raha heritra ho ia, heritra zany énergie. Zay no ataoko surnom manko satria izy ny tompon'ny énergie. Zay ny tsy nahavitandra heritra amin'le telo volana hoe engagement e. Sady niovy izy teny am-pandainana teny hoe tsiditra amin'ity engagement ty fa zao ny zavatra ataoko. Ho azavaiko aminareo zay rehefa avy eo. Telo taona maninitra négocier déblocage ny resaka fonds élargi amin'ny na le hoe FEC zany. Ça a été décidé et il l'a obtenu lors tamin'ny conférence des bailleurs taty à Paris ny 1er zay na 2 na 3 décembre. Averiko zany. Niainga tamin'ny Ravalo, dia nitotona tamin'ny andry, nidy double clé, ny vola avy any amin'ny FMI sy ny Banque mondiale. 2016 zany hoe efa nitondra presque telo taona zany John Armaperne vao débloqué ny première tranche ny sy obtenu ny FEC dia débloqué ny fandehana. Entre-temps nefany ary teo tamin'izany moa ny tena menimenina satria tsy voalofo foana zany ny vola ao amin'ny trésor sy ny karazany. Fa zany hoe rehefa tapitra ny taona aloha dia mba misy voalo ihany ary anisan'ny asan'ny tena zany tamin'ny recouvrement tamin'izany ka zay ny alalako amin'io zany. Tamin'ny transition tompoko dia tsisy vola mivoaka raha tsy mandoa 10%. Ho an'ny olona tokony ho fantatrareo hoe iza nitondra tamin'ny transition. Tsy maintsy mandalo amin'izy mitsamo ireo zay vao paye ny volanao. Samy malala an'izany daholo ny pétrolier rehetrarehetra. Misy 10% dipany. Ambany aloha ny dipany. Na mivoaka ny volanao tonga dia dipany fa raha vao miadaladala dia tsy mivoaka. Na fournisseur kely madinika ery raha tratran'izany. Fa maika efa pétrolier. Efa nanomboka nidina ny vola nanana ny pétrolier tamin'ny fanjakana alohan'ny 2016 nivoahan'ny FEC. Zany hoe efa nandeha nakany amin'le hoe napidina an'le subvention zany ny fitondrana tamin'izany andro zany. Inona ny solution napetraka? Tsy afenina fa tena tsy zaka amin'reto investisseur amin'ny resaka groupe thermique zay azahoana vola be tsy toko tsitsiporoana io toko. Ary zay koa anisan'ny tsy nahafaly amin'reto tompom-bola amin'ireo groupe iray satria vao vita ny transition niditra ny Ngara-John Armaperne tonga dia Atsasa-Manila satria tratra daholo azadiny fa tamin'izany androany no mivoaka ny dossier JIRAMA momba Mamy Ravatomanga. Tratra tao daholo ny tsy netrarehetra
ary tonga dia nidina Antsasamanila ny engagement sy ny dépense atao. Pirofo toaka amin'ny tendany ny audit natao tamin'izany satria tratra tao daholo. Jereo ny recommandation amin'ny auditeur tamin'izany mbola velony ary Razafindrazaka ny ao anatin'izany izy ary tao anatin'ny ekipa nanao an'izany. Tsy afaka handaha zany izy. Dia zao maro ny recommandation tao. Fa rehefa hoe hidina zany izy ampidinina dia nisy mesura anankidimy izay nitoy mandrapatonga ny déblocage ny feka napetraky ny fitondram-panjakana tamin'izany. Ny antony hanazavaantsika an'ilay hoe fatongavana eo amin'ilay seuil de rentabilité manko na hoe tsy manana trosatrony ny JIRAMA dia ny fatongavany Andry Rajoelina teo amin'ny fitondrana dia bokany trosa indray JIRAMA satria inona ny antony? Lavalava ilay introduction fa zao eno tsara. Satria fanazavana teknika izy ary zava-nisy. Voalohany indrindra zavatra napetraka Andriamatoa Rajaonarimampianina mbola tsy mivoaka zany ny vola tany amin'ny Banque mondiale tamin'io na ny fehikina izay tianareo ilazana azy. Dia zao ny consommation na énergie ny antsoiny azy aloha dia hoe transition énergétique ary lamaody io tamin'izany ary mbola lamaody amin'izao fotoana izao. Izay no nahatonga ny bailleur koa impressionné tao anatin'ilay draftra napetrany ka nahatonga ny bailleur niverina hoe andao ampian'ilay kely ity. Voalohany indrindra napetrany hoe ary resaka respect à l'environnement koa zany quelque part. Quand on consomme moins, on dépense moins et on reçoit moins de carbone koa. Dia zao najanona ny gasoil fanovaina fuel. Teo fotsiny efa tonga dia nidina ny coût de la production na ny vidin'ny herinaratra. Azonareo zay. Ny hena presque Antsasamanila tamin'izay andro izay rehefa nivadika ny gasoil lasa nampiasa fuel. Raha izay. Ary tonga dia tonga ao anatin'ny sainareo hoe tadio fa tamin'izany andro any nisy an'ilay hoe mety hony ny fampiasana ny fuel ny pétrole lourd ny ino izy teo ny madaolina tamin'izany andro any. Efa taty amin'ny vers la fin 2017 taty zany, fin 2017. Dia zao tamin'izay koa nampiasana an'izany hoe ampitomboina ny capacité de production dia ampidinina ny coût surtout tanàna production électrique zany ny tenenina io. Izay zavadray no nangalana fiarahana miasa tamin'ilay turka ilay niteneniko teo hoe Aksaf, Symbion, Agrico, Nour 1, Nour 2 sy karazana. Zany zany niditra tao daholo reo fa une seule condition fuel amin'izay no ampiasaina. Dia zao mety hiteny ianao hoe tsy nahita an'izany fidinana izany zay. Tsy afaka miady-hevitra an'izay satria tsy tadidiko ny prix tamin'izay. Fa faharoa napetraka tao anatin'izany draftra matipaika izany dia ny hoe hybridation. Ity le hybridation ity zany dia sady mampiasa an'ilay thermique aloha satria tsy afaka tonga ianao dia miala tout de suite. Ajanony daholo ny thermique. Tonga dia délestage général maiziny Madagasikara potika daholo ny trondro ny sasany raha izay no natao. Fa tsy maintsy nampidirina tsikelikely zany ny solaire. Dia nahiditsika ireny Ambatolampy ireny betsaka ny solaire Vosiny, Tuliara, Dego, Majanga sy ny karazany izay zesteny Andry Rajoelina amin'izao fotoana izao. Fa nisy pourparlers tamin'izany. Dia fahatelo niditra tao anatin'ilay remplacement les groupes anciens, les groupes électrogènes anciens zany. Novaina an'ilay groupe électrogène moderne amin'ny resaka gestion na amortissement na tsy amortissement fa fanenana an'ilay consommation ihany io. Dia io niaraka tamin'ny groupe Fraise ohatra hoe tany amin'ny miaraka amin'ny reto belge zany pour la région de Sava. Fahaefatra dia ny fametrahana an'ireny le grand projet resahana tamin'izany ny volobe
grand projet hydroélectrique. Dia niresahana tamin'izany saofika volobe atetezam-bato io scandale amin'izao fotoana izao io. Efa lancé ny appel d'offre, efa octroyé les zavatra fa ny saboteny Andry Rajoelina dia ho ataony de gré à gré satria tsy maintsy hihinana indray zay te hihinana any ambadika any. Mazava be zany. Dia fahadimy tompoko tao anatin'izay projet ngeda be rehetrarehetra izay, izay le afahana mitonga any amin'le hoe seuil de rentabilité zay, dia fametrahana ny solaire. Tao anatin'izay zavatra rehetrarehetra izay dia ny JIRAMA ny bénéficiaire tompoko. Efa voasiny ny volobe, voasiny efa nandeha ny appel d'offre ny atetezam-bato, tsisy vitsy zany hatramin'izao, tsisy manomboka zany hatramin'izao. Ny autoroute tsisy manomboka hatramin'izao satria inona ny antony? Raha hanao an'izany Andry Rajoelina amin'izao fotoana izao, dia il lui faudra minimum 3 ans. Andry Rajoelina mieritreritra fa mety tsy ho lany intsony. Donc mba hampalany azy dia tsy maintsy feno matanjaka ny trésorerie-ny. Dia izao ny zavatra teneniko anareo. Tsy laza zavatra maro aho, fa jereo ny rapport navoaka ny finance. Ohatrinona ny subvention nylaniana tamin'ny JIRAMA tamin'ny 2020, 800 milliards d'ariary tompoko. 800 milliards d'ariary. Ary ny reveny tsy 10% intsony fa 20%. Zany hoe misy 20 milliards d'ariary mandehandeha any zany, any amin'izy ireo mandeha. Dia normal be raha vita tamin'ilay be ny ery. Misy building mitsangana be dia be eny Ambohibao. Tsy an'ny fanjakana fa ana privé. Akaiky ny filoham-pirenena. Normal be raha tsy rarahin-drahalahy ilay premier ministre, na tsy miasa fa zalahy no mihinana ny rehetrarehetra. Zany hoe raha te hanao an'itony grand projet zay nieritreretina hiamortisevana ny subvention ampihenana manko plutôt ampihenana ny subvention zay alohan'ny vahoaka malagasy amin'ny JIRAMA. Dia tsy ataony Andry Rajoelina ireo saofika volobe atetezam-bato ireo sy ny karazany, sauf izy tafiditra hoe actionnaire amin'izany angambany. Fa hatreto aloha dia tsisy nataony zany ary tsisy nanomboka satria ny antony matavy loatra ilay JIRAMA. Raha ohatra 800 milliards ariary, ary izao neny tsy azontsika malagasy. Itsika foana nandony trosa contracté ny fanjakana io satria ny subvention zay omenan'ny JIRAMA dia ho an'ireo le privé mitatatra sy mihinana amin'ireo groupe thermique ireo. Mino aho fa mazava amintsika menakavy izay zany hoe maninona ny privé miara-miasa amin'ny JIRAMA no mahasahy manapaka jiro satria tsy voaloany volany. Ary rehefa tsy voaloany volany dia tapahany satria efa misy olona mihinana 20%, kanefa ny 20% io dia miditra ny amin'ny fampitomboana consommation. Zay no mahatonga anao miteny hoe fa maninona misy délestage, tsy mandeha presque indray andro ny jironay, nefa ny facture mitovy ihany. Zay le 20% zay miditra any am-paosin'ny ralahy, tondra fanjakana. Victime manaraka eto tsika. Zay ny tsy hanaovana an'ireo le grand projet solaire, grand projet centrale hydroélectrique. Fa natao zara raha milona mihitsy aloha. Satria mila mihina ny data. Saosy be io.
Anao velomantsika satria mbola hivory io, mbola andray olona ilay no nahatonga antsika ho aloha androany ka dia samby eo tahian'Andriamanitra tao anaty fanginana hoy Jakatiana ny fanaovantsika veloma tahian'Andriamanitra tokoa. Tao anaty fanginana no nirako anao ireo hirahira sy ny kalokalo tsara indrindra. Tao anaty fanginana no natsapako. Antsika rehetra izay mpanaraka an'ity fandaharana ity arao ary aza miala amin'ity fandaharana ity isika fa maro ny dosie miafina ary ahitanareo rebondissement ka ahafahantsika manazava ny zavatra tena mitranga. Aza miala fa arao ny ndao sahy ary apitapitao amin'ny namana sy ny kamarady rehetra. Ndao ary tompoko. Tao anaty fanginana no nirako anao ireo hirahira sy ny kalokalo tsara indrindra. Tao anaty fanginana no natsapako miafo fitiavako dianao rehetra tsy mety maty ao am-po anao. Nisambokely andranona sina mageny eny tsy matahotroja namanay zao le overy eny manantena ihany totatrany ary taniseranana toy izany vetso kosinga ety dia maniregny aza misonariko tsy miovakory fity zay nolalako na oaigana nao elizany Tiaro inotinasika rifitireo tiavarateno maro te izany no maikame na atrany miafo mifitiavako tianao mirehetra tsy mety maty ao am-po Sombinakyo tsy miovakory ifity zay nolalakyo na oaigana nao elizany enity anao enity
maro irodinatsika refitiny ontiavarateno maro de izany vomakame nanatrany ya fony fitiavako tiaro Bileita simeti mati awapu wala Wanila tahambaratra nandrainy taratasynao 85% des emplois seront exercés. ilazafatsy tsarintsony iarahako aminao ny maso foana no mangano ano mivondirike romi ny molotro aza maina kilasy sy mangaia Iverinao namaky farindrony toadaleniao tsy mety no faty mamaka sy saraka matao mivenjivenjy toy ny ravy mainty ny tadimeniao romi tsy misy tanjona mba hifakarako ahai romia romity tikindrindra mangaina mety sao manjatra tsy mitakiky Tianganya Anissa Kaidana Alekufaki Futu Vanasi Mantukai Wanila tahambaratra nandrainy taratasynao Ikasa hina resaka mitokana minaone ao Tsy zanahary anefianao tao hoe itomanikotra romi Zakaioa izany rehetra ny fahoriako Mangaina mety sao manjatra sy mitakiky Tiamagna anefa kahitana Aleko vaky fotolovana sy mazokaky 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 miaraka veloma veloma mandram-piona tompoko veloma zany miavaka zany bon courage daholo e